Miarabantsika mpieno indray ry hava-malala tafahoana soa amin'izao firotoana manokana izao. Hiary hivavaka isika ny amin'ny toe-javatra lalovan'ny mpanompo vavy anankiray antsoina hoe miarin-dranto-kanto. Manana olana eo miasa izy ary miatrika zavatsarotra eo anatrehan'izany. Misy ireo faniriana mba teranana fifaliana amin'izany toe-javatra izany. Omentsika te-fikasana nefa izy satria Andriamanitra dia tsy ory amin'ny fampanantenana sy ny teny fikasana ho an'ny olona izay mitoky aminy. Timoty 2:4-5 no atolotra ho azy ary izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompo hanafaka azy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy azy ho amin'ny fanjakana ho any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izay teny izay no atolotra ho anao ranabavy Arin-dranto-kanto. Ny manitra mombanao hivavaka isika ankehitriny. Tompo malalo, misaotra satria afaka manona ny anaranao izahay. Eo ny anabavy-kanto izay maniry vavaka manokana ny amin'ny asa tompo. Ianao no hanampy azy amin'ny fiatrehana izany. Eny, ianao koa no manome azy asa ahafahany manome voninahitra anao sy mankalaza anao. Ka eo amin'ny fanontosana izany asa izany dia aoka ny voninahitrao no iseho amin'ny fiainany. Irinay tompo Andriamanitra no ampahirezanao azy. Ka ny ady izay hoatrehany anie dia ho adinao izany. Ka hatonga azy anam-piadanam-po eo am-panatontosana ny andraikitra. Midira-tsehatra ny aminy ianao Andriamanitra, aza mafoy azy ary meteza ho namany mandrakariva noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.